Fakamarika hoanandray niany e. Fatao indriny foana ny zanako e. Baiko ny anay natao. Zay nge mahatonga namanao beloha etsika miady foana. Dada tsy mba micomprendre fiainana mihitsy. Tsy micomprendre ahoana e. Raha tsy ao marika, prince zany manaraka anay. Maninona? Prince manaraka. Avy tany amin'ny polisy a nisintona ny fitoriana amin'ny marika raha zay tianareo fantatra. Sene tena tsy ohatrany tsy manaja raha aman-dreny mihitsy ne. Rehefa misy zavatra andrahako anse a dia tsy misy vita mihitsy. Nefa ny sitrapony se vita Aloha hitsiko kely a. Vita fa tsy ara-potoana. Miantso teo zao lany tady anao hono izy. Fa misy inona lasa ny polisy ahy moa prince ahy. Toa hitsantany nanamafy an'le fitoriana satria tsy hita marika dia prince ahy nety ny polisy ahy. Ampafiry ny olona nitiavinao koa moa ty izay. Miray a, tsy fahamaly angamba ny antony dia antsika isanao eto e. Fa resaka zavatra hafa mihitsy. Dia inona raha matiro hevitra ao e? Miandra ny prince hanora marika. Tsy zava-tsy izay. Raha ohatra ka toerana tsisy mahafantatra Tsy mitombony izany. Misy manampy izy. Ary prince malala tsara an'izany. fa hoana prince any tsy maintsy halala izay zavatra izay. Raha tsy mitsinjo andre za aloha tsy nataoko tatsy amin'ny boîte andre fa nidiko tany amin'ny violon. Zakako izany e. Efa tsy zany foana ny fampitondrantsika. Nisy namono natao. Maty ho natao nisy namono. Inona loatra ary ny ankalainao anay e? Ianao ny solondreniko e. Zany foana. Efa famelombelondry foana zany. Le basy nitifirana anao ihany namonona ny natao. Zao sy timinao fitorianao nefa mbola miriry ihany le mpanao ratsy. Fa ianao very tena adala mihitsy ianao a. Amin'izay tsy hampanao tsara izany hoe ohatry ny ahoana mitaitaina aman-janaka. Vonina merina le izy marika na le original na le copie dia azavaiza amin'izay mety Mialy tena mba miangavy ianao mba azo atao fantatry prince aho hoe tonga teto a na hoe nanao ny fisintomana fitoriana iny azo atao fantany hoe zany nanao an'iny. Fa tsy azoko e. Fa tsy mahafaly andriko ve aloha zany e. Zao e, ndao tsika isialahy ande. Ndao tsika ande dia atrehantsika izay misehoany avo. Zay. Elaela nefa nanontany raha natasany a. Haha, tsy aritra ela kory ary aho fa juste tany fotsiny hoe tsy nareo ndray ve zao no nitore marika. Zay ara hoa zay. Tsy nitory azy zany tsony zay fa misy inona. Mama aloha tsy mifampody fanina tsony re tsika fa tsy Fa misy inona se? ka le basy ny tifirana anay ihany ange hono namonona natao io e. Ay ve, ka tsy fantatro manko dia izy inge nandalovako aty aminareo e. Ny anao angamo tsy izay foana ny diso e. Za mba manao an'izany moa mama. Rehefa tsy nareo fotsiny a
no tory azy dia milamina nke zahay zay ihany no tiako ho fantatra. fa raha izahay dia maninona dia za ve dia mbola antaninao anahy tapaka amin'ny fihavanantsika tapaka andray dia atakalinao aniny ve izahay oka izay rery mama ianao koa efa tsy tsika re zany nitory anazy dia avelao any sady za tena leo be azany resaka izany zay mihitsika tonton efa hiverina iasa ok fa dia efa miandrenseny asansery zany dra zay a raha hita safa ny zanako tsy alefako tany aminao tantsony Lila ve zany za le dia davim-boa tsy mety hitanao enao le nametraka zazakely tany madame Rasera mbola misy proof tedaviko dia hiverina eto aminao eto a fa miangavy anao aloha aza mitaditady anatsona any amin'ny birao monsieur Ihaja raha tsy izany dia be dia be ny zavatra hopotika mialohan'ny fotoana zay taty miray lasa aiza izy teo izy izakay le tsisy izaniza teo fa petraha aloha petraha mihitsy mangala aloha aina tsara dia andraso za karaha mikelo anao tiandrano sotroe ao misotro ihany zay dia mangala aina tsara tsy maintsy mitady vahaolana sy profitsika mahatsika ity problème ity a tokony mora ihany ange io raha mba manaiky ny fanoana amintsika mialy efa fantatsika amin'ny position miasa ny mametra azy ane dia tsisy rarahina za mihitsy zany na mba ny fihavana sy ny finamanana nisy taminay aza prince aleolohantsika tsy mametsy ny be fatany ianao koa toatra miaro be fatany anazy fotsiny dino ihany aloha e ianao sady tsy nampidiry ny violon ny aveo navoakany mbola mystère zany e sady ovany resaka fa marary be ny lohako ka courage ndre za ety tsy malazy any Ela tsy nanao izay ty miray mana mingelanao aty a tsisy tsinonareo zany ka ina ny azoko anampianana teo mahakasika amina fahatsianina taona nareo mantsy azonao e tena niaraka izay ka mifankaty mihitsy moa zany raha zay ny azo ilazana azy fa honoa madame Miray ia toko tamin'ny fotoana nahafatesana moa ianao taiza zany
tato an-trano ao ka ary ililam-panampy any no nafantarako ny zava-nisy fa tsy nisy olana nefa teo aminareo. Eny e, nisy olana kely ihany ohatra ny olana mpifankaty rehetra fa tsy everiko hoe ho zava-dehibe taminy. Lazao ihany aloha sao dia ahitantsika marina zany. Zany hoe aloha niteny azy foana faraparany teo hoe tsy mety tsony ny fiarahanay. Eny marina fa efa niankin-doha tanteraka taminy saingy rehefa nandinika ny elanela taona anay sy ny zava-misy rehetra dia tsy afaka ny anorona fa miaraka aminy. Dia tsy nifamaly ve anao fa tamin'izay fotoana izay? Tsy mbola nifamaly mihitsy izay ka. No tsy misy ve olona fantatro hoe manana olana aminy na disadisa na ohatr'izany ohatra? Natao aloha tsotra be fa misy fotoana teny amiko izy hoe famaly matetika izy sy ny dadany indray mandeha ary nefa tafatra tsisy tika izany. Lazao ihany ka mety hanampanay zavatra madinidinika ohatran'izany. Nisy fotoana mantsy tratra Nathan, Ratrema sy Tina. Tina mamany Marika ve? Oui, Tina mamany Marika. Tratra ny resaka afera be zareo dia tezitra tamin'izay ny dadany dia famaly be izy mianaka. Amiko anefa izany ohatrany hoe mpianaka mifamaly rehetrarehetra ireny ihany mba efa mba misirika ve ny natira raha ty. Eo am-pikarohana an'izay mihitsy izao tsika. Ataovy izy io mety mialy ahy. Sotra anao taty Mirela andray anay miangavy anao aloha izay tsy ala lavitra ny tanàna dia miantso anao an'izay raha mbola misy ilaivany anao. Gadadalana aloha izay. Matoky anareo dia mba ataovy izay mety. D'accord. Ohatrany tsy marina ny zavatra nilazainao rehetrarehetra teo. Hatramin'ny viana koa moa ianao dia nilaza-pianoresaka. Tena niandresaka mihitsy na satria anao nge ohatrany tsy amin'ny forme mihitsy ianao tatoato. Dia sao dia atahorako hoe sao dia miteniteny foana. Ina izao no tsy marina tamin'ny zavatra niteneniko teo? Raha ny tena marina izany ianao tsy teto tamin'io andro nahafatesany Nathan io. Fa tsy ianao no nilaza tamiko ny zavatra nitranga tamin'ireny fotoana ireny? Eny e, nefa ny ianao tsy teo dia efa rehefa avy eo hitako ihany ianao hoe tonga. Ianao tsy nataraiky be vao tonga dia nandeha mividy serveta sa mila zavaina be koa ve izany? Andeha hivoaka nga ianao?
misy alehako kely. alao io mana dia hiaraka tsika ka za ihany mandeha ihany fa eo ihany ianao ka. Pas de principe. Zafaty fa saika mba hiresaka kely aminao raha mba me. Ndao mandroso hoe. Ka alao ry ivelany ery. Drasa aloha ary antaniko ny ao an-trano. Tsy maninona fa tonga dia andrasako any ianao. Any? Fa iresaka mitsata hoana e. Zanako. Ianao kosa ny ry prince tena tsy miraharaha olona mihitsy a. Fa iza nefa ny olona amin'izany e. Efa hitanao fa anisan'ny mitondra problème izao iainantsika izao izy. Dia mbola sahanao ihany ny faneraseraana. Kosa e, tsisy resaka fifanereserana teo fa mety nangataka hiresaka fotsiny izy. Marina mihitsy izany tenen'ny Zola zany. Zavatra teneny ary mbola tsy fantatra kosa ny dia eto mifandrivorivo eto. Lasa ka. Andrasanao io sa? Zany ve? Ka zany mbola misy. Mbola ninona. Satria ve an-tsanta dia amorona zavatra ho lasaina amiko ianao. Ka tsy mamorona fa tena mbola misy programme miaraka amin'ny client ko ry amin'ny tribunal. Ka maninao tsy niteny an'izany mihitsy teo? Ndana fa miandry ilay olona. Andeha tsika? Ka. Loata anaty mobile ihany. Ino? Menanao e? Fa nga dia hoe lasa misy protocole be mihaino anao e. Sa tsy mahafaly anao fa tonga avy aketo? Tsanta. Ny anao namenao toky mbalazao ana indray mandeha mazava tsara. Ina keny antony nandavanao anaty mariagetsika e? Zao Prince, mpinamana be mamantsika. Dia fampilaza tsambaratelo fiainana ry zareo tamin'izany. Dia natahotra mafy ny dadanareo iny ny mamanao. Dia inona ny antony? Tsy azonao an-tsaina mihitsy ve hoe inona tsy mampifankahazo ny tonton Iadza sy ny dadanareo? Ina ka ilay tena tiana ho lazainy e? Efa fantatro fa mpanamana be zareo taloha dia nisy antony tsy nampifankahazo an zareo. Dia tsy azoko mihitsy hoe inona didirantsika ankizy amin'izany. Nefa raha filaza amin'ny mamanao dia Tsanta. Aza hodikodina ny resaka. Ina kay nidiran'ny raharahantsika amin'ny resaka ny mamako sy ny mamanao. Sa izay tenen'ny mamanao dia tsy maintsy marina daholo. Tena ohatra mbola sarotra be ny resaka anao an'ilay izy ka. Ny anahy fianako ry Tsanta, tsy hakiniko amin'izany izany. Tsy hoe isy olona ilaza nahita tara zavatra amiko dia tonga dia henoko avy hatrany ka ampiovan'ny fanapahan-kevitra ny fanambadiako. Fa matoa ianao niova hevitra dia nisy tsy fitiavana tao. Inona? Tsy fitiavana ahoana? Fa tsy fitiavana zany maha-victime na mibalana lefa ny anadahanao? Sa ahoana nafantaranao hoe tena zany cible fa tsy ianao? Voalohany indrindra aloha, tsy ny anadahako no nitifitra anao. Dia faharoa tsy zany cible. Zay nge lalazaiko hoe
Tsy tena hainao mihitsy le tena zava-misy mariny sady ianao tsy mety mihaino. Tsy hihaino sy tsy ampifangaro amin'ny fiainan'olona taloha sy ny fiainako ankehitriny mihitsy ny Aritsanta. Tsy prinsipako amin'ny fiainana izany. Efa tsy te haino anahy intsony angambany ianao fa efa misy soloko e? Sao dia ianao no te hilaza ny zava-misy amiko dia mody miteny an'izany? Zava-misy io ino? Tia Lily efa tompon-tranoko. Mety ka? Mety. Aza miteny izany ianao Prinsia. Efa fantatrao tsara fa zanaky ny mamako iny. Fa ny ianao zao nefa hitapoky hitam-pirenena eo. Tsy voavy namperaka zao nareo teo iny. Mba olona nianatra ihany tsika Aritsanta, aza manao firesak'olona mba amin'ny fisainana ohatr'izany. Fitiavana io Prinsia, tsisy ambony sy ambany fisainana izany fa rehefa tia dia tia. Dia inona izany ilay tena tanjonao androany? Hitenenana ny morala nataon'ny mamanao tany? Aza atao an'izany mamako ry Prinsia. Takizay koa tena tsy nankaty mihitsy androany ka. Zay mihitsy, manabe fo fotsiny. Prinsia, vao izy ianao e. Tsy hitondra antsika makaiza ange izao ampotsika izao e. Ianao tsy manaiky diso mihitsy, tsy efa lavinao ve za tany amin'ny commune hoa? Fa hoaiza ianao? Vita izany la resaka saka enkana dia andeha. Inary izany teneninao izany e. Zafady ary. Ndao aloha hiditra ka. Dia avy aloha izany ilay olona. Tsisy olona izany intsony ao ka, ndao aloha hiditra. Rehevenareo tsy lasa lavitra akory. Tsy efa miteny anareo fa za tsy zazakely intsony, mba olona nianatra ihany aho, mahay mifehy tsara ny tenako sy momba anahy. Prinsia, fa inona aloha matezitra anao? Fa ngatsy niresaka tsara nareo tany. Zao lorse voalohany aloha izy kalma tsara. Fa mety tsy nisy famaliana tany. Zanako io vaiko tsara ny toetrany. Indraindray tsy fantatrao dada. Na modinao tsy fantatra fotsiny. Any ka ny fiainako nitady voafatitra izao resaka reo tany aloha tany foana. Za fa miteny anao fa ny fiainanao banjina. Aza miraharaha izay fiainana tany aloha tany. Ndao aloha anao ateriko any amin'ny chambre dia any anao mieritreritra tsara e. Hiomana dia akeny amin'ny temple fa mbola betsaka ny zavatra mila fantariko eny. Problème marika etsy andaniny. Tena marina ky izany. Inspecteur? Tena leo an'ty tsy ary Sandroza. Eny e, za aloha mahita hoe na hiditsika ato azo marika, tsy ahitantsika amin'ny mangirana izany, sady vao maika tsy hitantsika amin'ny marina. Aizako, miainga amin'ny ataony voatifitra, Monsieur Donné, Aritsanta, misy ifandraisany daholo, nefa tsy hitako izay tena marina any. Tena fanina mihitsy koa ny lohako. Tsy mahazo fanina izany, koa nisy polisy fanina izany. Ny mpamonoana indray ny azo vahana, zafady a. Marina izany inspecteur. Fomba ny zavatra daholo izany. Fa fomba hitondrantsika ny ankety mila ovaina kely. Dia aleo afaingantsika ny fiainona marika. Veontsika mijery manodidina Monsieur Donné. Zay angamba. Mety izany. Fa raha tsy tonga any marika koa anie ilay convocation azy iny manahirany. Hitantsika ny anaovana an'izany, hitantsika foana ny anaovana an'izany. Ok ary, asa tsy maintsy atao koa ty. Zay mihitsy ngeo e. Ratsema? Ratsema? Fa inona daholo ary ty? Trano
Petrano. Mafy zany lozajanaka tena mafy. Okizay. Tena tsapako be iainako isan'andro anay io e. Eny dia loke mbola hitanao ihany dia zanako fa hiatso fitaoko tsy marak'izay. Oka ho azay. Marary io ne ianao e. Fa nefa manahoana nefa ny enquête-ny polisy efa mba misy mangirana ihany ve hoy? Zany enquête-ny polisy zany tsy ampiverina maty marina mampiady foana izay miaraka eo. Zanako tsy foito aho fa mafy foana andra tiako foana izy zanako napa. Okizay mila mitraka ianao malala. Avy miraiky tsy nandalindalo teo. Ikoko zay tsy asa zay nahazo azy any e. Zao aly courage foana. Maintsy mitraka fa ianao ny modelin'ny fiarahamonina e. Aza dinao mihitsy zay. Marina zany fa ameo hery ahafahako mamindra amin'ny anina vaovao ndray, ala vaovao ndray tena. Mafy fa meo hery atina. Tsanta, sady efa tena be dia be mihitsy nasa mandray lao a. Tena rariny sitsy raha tokony miverina miasa amin'izay aloha. Zany hoe io ihany tonton fa zavatra hafa mihitsy zao mamaika anako. Zavatra hafa zany ina indray ity karaha zany ve mihina tsy tany ivelany laro miresaka an'izany fa maka ty ampiasana tsy azo koa le bany ity. Le izy ny tena marina zavatra mahakasika anao. Mahakasika anahy? Izany no antondian'lahy ty resaka momba anahy elahy. Tsandaza be safary fa tonga dia lasao renoko e. Zao le izy tonton. Tonga tany an-trano ianao a. Oui. Dia niangavy anahako ianao hoe sotomy ny fitoriana amin'ny marika. Zay? Zay mihitsy. Ka raha resaka marika normalina be zany. Satria marika sao dia dininy lahy fa i marika dia bany kely mahafinaritra. Ary tsy raisiko olon-kafa iny afa fandraisiko ohatran'ny zanako mihitsy dia zay nangaviako an'lahy hoe asory ihany lesy le fitoriana fa tsy. Ok, manaiky an'izay, manaiky an'izay a. Ina zao ny dirako amin'izany? Inona raha tsy tsaiko amin'izany? Matoa zany ianao miangavy anahy hoe sotomy fitoriana amin'ny marika dia amiko zany hoe misy fifampitsinjovana zany a eo aminao sy ny dadany na dia tsy mifankahazo ary nareo. Zay indray elahy. Zay tsara hery ve? Olo ty elahy ihany no miteny ny dadany. I marika ange zanany. Zavatra samy hafa zany a ny dadany hafa ny zanany hafa. Iny ka maninona re mba mangataka anao maninona raha mba faranana any zany raha taloha zany e. Sady amin'io a tsisy idiranay ankizy mihitsy ange zany zavatra zany e. Zay zavatra ty ariny zany zavatra tany aloha tsisy idiranay mihitsy zany. Tsapa fiza moa zao niteny tamin'ny lahy fa laisan'izao ampidiriko anatin'izany resaka zany. Zahako a dia teneko ny lahy fa tsy mampiditra nareo taranaka ty arina mihitsy ahako a amin'ny resaka ny olon-dehibe. Ka maninona raha mba mifanaraka sy mifampiresaka tsara amin'izay anao taza amin'ny prince ahy e. Non. Tsanta. Azafady. Ierengely tiany fantantsara fa zany tiany fary. Dia ierengely tiany nampamono ny maman prince azy tsy fantatra lahy. Misy fahadisoanao zany tonton a. Fara nge ka vadiny ery. Aiza renao zany? Fa hono aloha e. Elahy koa aloha dia bandy mampime mihitsy e. Tena elahy bandy kentrina tsy sainy ny amin'ny resaka marazan'ny lahy. Dina zao nampireseresahany olona ny latany dia ny ravana koa ty mariazy. Mihainy vavan'olona fotsiny lahy bandy dondrina. Za aloha problème hafa mihitsy zany tonton fa avy niaraka tamin'ny fary ianao dia mbola niarahanao koa miray. Zay raha vaviny. Ianao ke zany tena tsy andalovana mihitsy tonton. Tsy fantatra elahy ny tantara fa zany tsaratsara elahy. Tsy hain'lahy ny tantara. Fa ny lahy dia niaina kely momba ny lahy. Tsy ampampiresahan'ny olona dia mariazy koa ve nisy dia ravana resaka resaka olona fotsiny lahy. Tsy haiko aloha zay andraisanao zay tengo eto.
fa miangavy anao hoe aza raisina chantage raha toy za ka ilaza aminao hoe mba halamino re fa raha tsy zany dia aninona la a inona ny ty latongavana matoy ianao avy avy be ohatr' zany a dia efa fantatrao ny tiako atao tonton ravatra ny fanambadiako nge tsanta elany vedrana inona ny olona ny feo mamalany na ny teny mamala tamin'ny lahy tsy tokony ravany lahy ny fanambadiany lahy kentra ny lahy totriny fa lasantsika mianaka koa ve ny fanjihatra zany tsy farotra tiany lahy tokana Raha tena manofa mamako foana ohatrany hoe misy mikapoka izany foana ny lohany tadidio tsara fa mizara telo miavaka tsara ny dika amin'ny nofy ny voalohany a vokatra ny heritreritra na ny fiasan-tsaina ny faharoa vokatra ny zavatra mitranga sy hita maso ary ny fahatelo dia alefa ny any anaty zavatra alefa mivany anaty zany a anampiananao sy ampitandremana anao dia méditation ihany ny amaliana an'izay azonao tsara dia ohatrany ahoanao izy izy marika ny bikan'ilay boky any amin'ilay namany reny efa nilazainy taminao reny ony raha ny filazany azy dia ohatrany hoe ilay tena izy mihitsy n'ilay original akarakarao tsara ny fahatongavany aty tsy maintsy ataonay izay ka hoentinay aty ilay izy miaraka marika Joela manko ilay vehivavy nahitana an'ilay boky dia ohatr'izay antsika hoe taizany nahitany an'ilay izy karakarao tsara ary fa tena fahasoavam-be raha ohatra ka hitanareo ny fahatongavan'izany aty izany kosa ve tsy ho vita maître zavatra efa eo ampilatanana ange zany manaraka anay anao zao marika nisy ny tedava mamananga ie maninona kira mba manao zatra kely ndria anodionana ny lohany iza le dikoa mahazo lohany tsata fa inona tsy tiako mihitsy izy verina ankana prinsia io efa manao ezaka ihany ane zahay sy fantatra anay zany fa maninona aloha mba forcena kely ndray aloha andeha hanao vakansa ety raha miala eto mihitsy fa tsy tiako hijanona eto izy hevitra mety alao fa resahako izy dia hoentiko any tamatafy mety mihitsy zay avelako loha mama ieny e zay monsieur hiatsa ela be zany manahoana bela efa ela be efa mipolipolo taona mihitsy zay hitady madama kina moa zao tokony akanisako aty lela fa dia aonga madama satsao izy nge tokony akanisako aty fa tsisy antony tokony anisako aty fa hitady madama izy ka
ay da mbola zao ary izy hoe tonga monsieur aja hoe mandroso any ianao e. Yatsy. Yatsy. Zoranao. Lasa saina be izy zany a. Ie, tena lasa saina satria tena efa niova daholo ny zavatra rehetra. Tsy ohatrany taminay tahaka azy taloha intsony tena mahatsiaro zavatra be da be mihitsy miditra ataon'ity trano ity sy ty tanàna ity. Ie, niova daholo ny zavatra rehetra. Niova daholo. Za koa rehefa niova. Tsy ohatrany taloha intsony. Fady aloha raha mampianatra anao aty ahy. Andeo petraka. Tsisy tsiny miray fa niveriko hoe zava-dehibe mihitsy tetsonao anahy dia nalaoko misy koa tonga dia tonga fa tsisy tsiny ka. Sady mba mahatsiarotsiaro ny fahiny. Be dia be manko ny zavatra nitranga ny famofaho tatoato izay. Tsy aleo ve niverina ny fotony? Tena azafady aminao mihitsy aloha. Tena azafady mihitsy. Raha ohatra hoe resaka amerina ny fahiny ny atsonao anahy eto tena diso adresy ianao dia aleo mihitsy aloha andeha satria tena mbola be dia be ny zavatra miandrana ampiasana. Petraha aloha e. Petraha aloha ianao. Ahoana e? Tena tsisy dikany aminao mihitsy zany ny fahiny. Fony tokoa ary miray fony tokoa tsika isanao hatramin'izay tsy mba nisy maro-mandrisa mihitsy ny teo amin'ny fiainana. Sady anao tena tsy azoko mihitsy fony za mbola nitianao reny tapoko eo anao dia tonga dia tsy haiko hoe inona ny antony tsy fantako hoe ahoana tonga dia nilaoza anao fotsiny anefa za mbola tena anatin'ny fitiavanao tanteraka mihitsy tsy azoko. Ka ianao nge tamin'ireny mbola niaraka tamin'ny farazandroko e. Eny e, aloha tokoatra ny lasa momba ny lasa ny ry miray fa raha ohatra mbola misy lanao anahy dia atsoy ahako fa tsy maninona. Dia mino ve ianao ry aja fa mety ho maty ny lasa? Tsy azoko. Izy na indray tena tonga amina amin'izay teninao hoe zao aby. mety ho maty ny lasa zay. Eno tsara ho lazaiko anao ny antony tsy nahitanao atampoka nandritra ny aro-taona. Be voka anao. Tsy afaka nilaza an'izany taminao tamin'ireny satria mbola diso mamy loatra ny fiarahanao tamin'ny fara. Maninona tsara hoe ry miray. Maninona ko ianao? Fa misy dikany firy koa ny bevoka e. Eny raha ihany aloha ny bevoka izany na bevoka anao dia aiza zany le zaza zao? Vavikely le zaza. Eny dia aiza? Voalatsaka le zaza dia nasaiko natery ny raserana fitazana zazakamboty. Maninona tsara? Ianao ve navita an'izany dia naterinao ny zazakamboty ny zanako? Fa tsy fantatro aloha hoe tena natery ny rasera tokoa ve sa nataony aiza fa ny zavatra tsy arako tao anelanelany tao. Dia aiza zany zao le zaza amin'izao? Amin'izao tsika miteny zao aiza le zaza? Efa lehibe izy mety efa hitady atsika izy angamba. Sady mety efa hitantsika eny foana koa angambany inge izy. Indrindra moa fa ianao e. Iza mahita anazy isan'andro. Fa izy le olona zany. Iza? Mbola tsy afaka miteny ninona aminao aloha zao.
mbola tsy tena sura koa. Ahoana ny hevitra indri? Ay ok andehitsika ka andehitsika. Tamatavy iny. Tsara. Merci. Dia tsy misy azo mihitsy ve? Na marika na Joela samy maty ny telefonina zareo. Raha be koa zany. Zo zao tsy maintsy mitombo be ny fiampandrana satria samy nanohatra polisy izy io. Aleo ataony any rehefa maladalako. Izay indray tianazy. Izy tia tsy azo anaovana be mokombe ohatra izany kosa e. Ka iny foana ve ny atao andrebireby eo? Dia ahoana ny hevitra ry Prince? Mbola mandinika mihitsy ny azao. Mahita ihany anefa... Teneny izany aminao any aloha. Ka tsy maintsy tsanta no antaniko an'izay. Tsanta? Izay indray tsanta? Ka izy mety mahita vahaolana ako. Lolo izany dia. Inona ilay mitabataba be ato? Azafady inspecteur, le tsy manan-karatra ao manan-korotana. Tonga dia sazioko. Fa hono tsy efa azotsika alaina amin'izay ve le mandadarian'ny marika sy Joelany amin'ny tribonaly ahafahana manao vide recherche ny tralahy? Oka mihitsy aloha Jandrozy. Tena anao eo ihany ah. Ok. Mbola miteny ala! Fina kosa ny ataonao zany? Fa za maninona e? Fa nisy raha tsy nataoko nga teo? Ianao ohatra ny tonga dia mamipihana be. Raha mba misy mahita amin'izany moa. Izy ary ny ahitanao eo. Mbola be entana be any hatrany fa andao aloha lay. Tana fa loatra hitsany. Sauti metendai tayatau Sauti metendai halukum yala lunyandwani Sauti metendai tayatau Sauti metendai kan bofita kau Sauti metendai tayatau Sauti metendai halukum yala lunyandwani Sauti metendai tayatau Sauti metendai kan bofita ka